radio antsony filazantsara dia mbola faly miarabanao indray zahay ry mpiainoavana manatenanao hazo atrandro fifaliana sy fahasoavana eo mpiainona ny fandaharany radio antsony filazantsara miaraba tompoklahy finaritra tompoko vavy voatsinampy fandaharana ampaherezana sy ampiorenana ny mpiaino amin'ny finoana dia mbola ampifaliana atrandry mpiainoavana no anoloranay anao izao fandaharana izao fandaharana voatsinampy ny radio antsony filazantsara ary iarabanay anao tratry ny pentekosta manome fisaorana ampitiavana anao amin'ny fiarahanao aminay eto hatramin'ny farany meno finaritra tompoko
tsy maintsy mitogny teny somahafaly ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra any amin'ny tanàna afako ao satria izany no nanirahanahy. Sangana mituria ambarao lai famu tena kasai avi avi turio Kristi baburia mitikiza mieri kamedika anavantu meteza kapira mulaveri upinu tuanzikaku Tanura o avia Nitsangana mitulia Ambarao lai famu tena kasai Avi avi turio Kristi Tanura o avia Nitsangana mituria Ambarao lai famu tena kasai Avi avi turio Kristi Anelu mianja zikani tutulu Itunda hazavanasu Isikizai votaiza sivakulu Nuitirahi ni Jesu Vitanura o avia Nitsangana mituria Ambarao lai famu tena kasai Avi avi turio Kristi Tanura o avia Nitsangana mituria Ambarao lai famu tena kasai Avi avi turio Kristi Nieri nifanai no mumbatika Ahatu mumbana nidi Ondea aminyendika sarika Nuritulina ni Kristi Vitanura o avia Nitsangana mituria Ambarao lai famu tena kasai Avi avi turio Kristi Ry Tompo Andriamanitra io, mbola misaotranao zahay raha notahinao ka hatratr'izao an'izao indray. Andriamanitra fitiavana tokoa ianao, ary ny fitiavanao anay dia may lohatrany ny fitiavanay ianao. Misaotranao zahay satria noho ny fitiavanao anay dia mamindra fo aminay ianao ary dia miteny aminay foana izay tsy mety ataonay. Na tamin'ny alalan'ny mpaminany zany fa iny na tamin'ny alalan'ny zanakao ary rehefa niverina any aminao ny zanakao dia mbola nirahanao ihany koa ny fanahy masina mba hananatra sy taridalana anay eo amin'ny fiainanay. Mideranao zahay satria Andriamanitra mahagaga ianao ary ny fanahy masina nirahanao dia nahatonga fahagagana teo amin'ny fiainanay satria dia nanome hery vaovao anatinay zany ary dia nahatonga anay olom-baovao amin'ny Kristy ka lasa zanak'Andriamanitra zahay. Mangataka aminao zahay ankehitriny ny Andriamanitra renay eo mba nirahanao ny fanahinao masina ho an'ireo olona izay miaino izao fandaharana izao
tahaka ny nandatsahanao ny fanahy masina tamin'ny andro pentekosta izay voanankalazainay teo. Ary dia hihiratra tokoa ny eny masom-panahiny eo amin'ny fandrenesana ny afatra izay tianao ampitaina aminy, ary dia ho tonga ny zanakao izy ireo ka anana fiainana mandrakizay. Dia ho amin'izy ireo tokoa ny eny fiadanana eo amin'izay fiainana lalovany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Fa hatrizay dia tsy mbola reniny olona na noinony na hitany masony izay Andriamanitra miasa ho an'ny miandry azy afa-tsy anao. Mitsena izay mifaly anao ny marina ianao dia izay matsiaro anao amin'ny lalanao. Indro ianao dia tezitra ary hita fa meloka izahay. Hatramin'ny ela dia izany ny toetray ka dia ovonjena fa samy efa tahaka ny olo-maloto izay rehetra ary tahaka ny lamba mihosi-drà ny fahamarinanay rehetra. Malazo tahaka ny raviny izahay rehetra ary ny helokay mipoaka anay tahaka ny drivotra. Tsy misy miantso ny anaranao na mifohy fikitra aminao fa efa nanafina ny tavanao taminay ianao ka nandevina anay noho ny helokay. Fa ankehitriny Jehovah rainay ianao, izahay dia tany manga ary ianao ny mpanefy anay ary asa ny tananao izahay rehetra. Aza dia tezitra mafy loatra Jehovah ary aza dia matsiaro eloka mandrakizay. Masina ianao tsy mijovy fa olonao izahay rehetra. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, perfect delight, visions of rapture now burst on my sight. Angels descending, bring from above echoes of mercy, whispers of love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Praising my Savior all the day long. Ny fanomezana. Teny fiarabana no atao antsika rehetra noho ny fahatratrarana ny Pentekosta, ilay 50 andro aorianan'ny Paska indray. Tsaroana tokoa ny fitarian'ny fanahy masina, ny tsirairay avy, ny fiangonana, ka nahafahany ny antsoroka ireo asa nampanaovan'ny Tompo azy avy araka ny fanomezam-pahasoavana natolony. Tsy mora ny lalana nefa noho ny herin'ny fanahy masina dia mivoaka ho mpandresy mandrakariva isika, araka ny teny fampanantenana omeny ny fiangonana manao hoe fa azo hery ianareo amin'ny ilatsahan'ny fanahy masina aminareo, izay hita amin'ny asan'ny apôstôly 2:9. Ary mbola manamafy izany ihany ny hoe ianareo andray fanomezana dia ny fanahy masina, araka ny asan'ny apôstôly 2:7. Mazava eto fa fanahy omena no nitranga tamin'ny Pentekosta teo amin'ireo apôstôly tafangona teo amin'ny fitoerana iray, fanahy mitaray nafo no niseho tamin'izy ireo, izay nizarazara tamin'ny izy rehetra. Nanomboka niaraka aminy koa ny asa ho fanatanterahana ny fikasan'ny Tompo ka
ho apôstôly aneo marina ny amin'Andriamanitra no irahana ho vavolombelona hatrany amin'ny faran'ny tany. Tadidio ary fa ny tompo manome ny fanahiny masina dia manatrika ny olona miaraka amin'ny fahafenon'ny Pasika. Omena ny fiangonana ny lalàna hanana ny fahariam-baovao ary omena toy izany koa ny fanahy masina ampiray ny finoana amin'ny fahasoavana araka ny kendren'ny Pentekostasy. Fiangonana manaiky iran'ny fanahy masina ary manao asa vokatry ny fanahy. Ary tsy izany ihany fa fiangonana manaiky toerany sy anjakany no andova fiainana sy amafy fitahina ho amin'ny hafa koa. Fanahy manam-pahefana amin'ny fiangonana ary no fanomezan'ny Pentekosta ho antsika momba isan'izay maniry toerany fanahy izany sy iasany ve isika dia ilay fanahy mpanafaka, mpanavao, mpanangana, mpampiray, mpanalalana. Aza manifika ny fanahy masina saolahy tsy iantefany. Mampitandrina antsika ary ny fanahy masina saolahy fanahy hafa, fanahy mamitaka, fanahy maty no iazakazantsika ka ho isan'izao ho very isika. Noho izany ary mifidiana ny fiainana mba ho velony ianao ho ny tompo aminao. Chantons, car Dieu est là, poussons des cris de joie, dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Sur nous, dans son temple ici-bas. Chantons, chantons, car Dieu est là. Chantons, car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Laissons-lui un trône de reconnaissance, un palais de
radio antso ny filazantsara. fa ny mason'Andriamanitra dia mijery ny alehan'ny olona ary mahita ny diany rehetra izy. Tsy misy aizina na alipito izay heren'ny mpanao ratsy, fa Andriamanitra tsy mba miandry alovo mandinika ny olona izay tonga ho tsarainao anatrehany. Manoritory ny olona mahery izy na dia tsy manadina azy ka manangana olo-kafa isolo azy. Koa hita amin'izany fa fantany ny asan'ireo ka dia mamono azy amin'ny alina ho torotoro izy. Dia afy ny tanana tahaka ny fanao amin'ny ratsy fanahy reo eo mason'ny vahoaka. Izao ny alan'ireo tamin'Andriamanitra ka tsy nitandreman'ny lalany akory. Dia ny mba tonga ny fitarainan'ny malahelo ao anatrehany ka hampandre azy ny fitarainan'ny ory. Mangina izy ka izy moa no mahay mamela manameloka azy, ary manafitavy izy ka izy ny mahajery azy na amin'ny firenena na amin'ny olona tsirairay mba tsy hanjakan'ny ratsy fanahy ary tsy ho voafandrika ny vahoaka. I'm not ever left alone. You are always right beside me. You hear me every time I pray. And since I first began, you've been my dearest friend, and I give you all the praise. I want to say thanks, thanks, Lord, I give you thanks for all you've done. Each day I live the grace you give. I'm blessed abundantly. I can't forget that moment in my life. You made such a change. Since the Spirit came, I'm not the same, and I want to give you the praise. Oh, I want to say thanks, thanks, thanks. I give you thanks for all. Olazaiko, inona no olazaiko amin'ny tompo raha tonga izy? Toa menatra ka hisafosafo loha satria tsy vitako ny andraikitra nakinina tamiko teo amin'ny fiangonana sy ny ankonana ary ny mpiarabelona sy ny firenena. Fa arakaraky ny fiaizana no mahabeny tsy vita, tsy fantatra
na mbola be na efa kely ny fotoana mbola anompona ny tompo fa ny fantatro ankehitriny dia ny anompo azy fa ny fanompoana ny tompo Jesosy dia toy ny rivotra iainana ka tsy misy fotoana tokony ampiatoana azy na isy fotoana hijanonany raha tsy ny aina no fetra tsy fanompoana mahavesatra ihany koa nefa izy satria lampiainana andavanandro miara miseho amin'ny andro izay miposaka tondrozotra ny programa miala avy any an-trano toy izany dia lasitra hijerena izay mety sy tsy mety izy izay lara-pahamehana sy mbola iandrasana fotoana kely izay tokony atezitra sy tokony hafaly izay ilaina sy tokony havela Satoboni na itanzi
ny salamo fiderana. Miderahany Jehova mitsony anarany, ataovy fantatra amin'ny firenena rehetra ny asany. Mirao azy mankalaza azy, saintsainy ny fahagagana rehetra ataony. Ataovy ho reharehanareo ny anarany masina, aoka hifaly ny fony izay mitady an' Jehova. Mitadiavan' Jehova sy ny heriny, ka tsy ao mandrakariva ny tavany, tsarovy ny asany mahagaga nataony, dia ny fahagagany sy ny fitsaran'ny vavany. Ry taranaky Abrahama mpanompony, dia anareo olom-boafidy ny taranaky Jakoba. Jehova, izy no Andriamanitsika, manerana ny tany rehetra ny fitsarany. Mahatsiaro ny fanekeny mandrakariva izy, dia ilay teny izay voadidiny ho an'ny taranak'arivo mandimby. Eny, ilay nataony tamin'ny Abrahama sy ny fianinany tamin'ny Isaka, izay naorony ho lalàna ho an'ny Jakoba sy ho fanekena mandrakizay ho an'ny Israely. Sy mankalaza ny anaranao Jesosy eo, Jesosy eo. Midera sy mankalaza ny anaranao Jesosy eo, Jesosy eo. Halleluja, 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 halleluja.
toy izay any ianao mba niain'ny didiko dia ho tonga tahaka ny ony ny fiadananao ary ho tahaka ny onjan-dranomasina ny fahamarinanao. Isaia 7:7-7. Dia mahafinaritra ny hoe fiadanana, nefa mainka mahafinaritra ny ananana ny fiadanana. Azo ampitahaina amin'ny ony ny fiadanan'ny kristianina. Matetika nefa dia azo ampitoviana amin'ny renirano kely izy, miovaova araka ny fiovan'ny sy fizarano-taona, ka maka ny tarehin'ny tany vakiny. Amin'ny marainandro dia ritra azy izy, fa ny ranony ony lehibe dia mandeha makany an-dranomasina ary mampahavokatra ny tany eo amin'ny andian'ny roa. Ary amin'ny fotoana maina aza dia misy eo amin'ny aniny rano. Tsy tokony iovaova ny fiadanan'ny tena olon'i Jesosy, tsy mba ny rano trambo vetivety dia ritra, fa maharitra ao am-pony. Na maina ny andro, na manorana, na karakaina, na lemaka mahavokatra ny tany vakiny, dia ao ihany ny rano ao amin'ny oniny, fa tsy ritra. Fietsehana anankiray ihany no tsy maintsy ao, dia ny mandeha makany an-dranomasina. Torak'izany ny fon'ny zanak'Andriamanitra. Tahaka ny ony va ny fiainanao, sa toy ny tata-drano kely mora ritra? Toy izay anie ianao mba niain'ny didiny. Ianao zay mitady ny fiadanantsy amin'izao fiainan'izao, ka mandeha mankatsy ary sy aro mikorana riko milalao, kanefa tsy mahita izay mahaso, fahaizana foana ny nofo. Ity misy fiainana toroko anao, andrambo dia hoitanao. Jesosy, 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 no fiainana toroko anao. Jesosy, 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 no hanam-piadananao. Koraiso Jesosy ho tompo mpamonjy, hanapaka ny fiainanao. Dia hoitanao lay fiadanana, haharitro mandrakizay. Ianao ianjady mpamory marobe amin'izao fiainan'izao, tsy misy azavana fatao aizimbe no mandrakotra ny fiainanao. Ka mila ho kivy sy hamoifo no ireo adim-piainana maro. Ity misy fiainana toroko anao, andrambo dia hoitanao. Jesosy, 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 no fiainana toroko anao. Jesosy, 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 no hanam-piadananao. Koraiso Jesosy ho tompo mpamonjy, hanapaka ny fiainanao. Dia hoitanao lay fiadanana, haharitro mandrakizay. Miaino ka mbadin'io ny fangagana ataon'Andriamanitra. Fantatrao va ny fanamboaran'Andriamanitra ireny sy ny fampitselatselan'ny helatry ny rahony? Fantatrao va ny fievaevan'ny rahona matevina dia ny fahagagana ataon'ilay tanteraka amin'ny fahalalana? Ianao izay matsiaro ny fitafianao mafana, raha migaingaina ny andro azo ny rivotra avy any atsimo, moa ianao niarananao taminy va raha namelatra ny abakabaka izy izay mitoetra mafy toy ny zavatra manganohano natao anidina? Mba ampianaranay ary izay olazainay aminy fa tsy hitanay izay alahatray noho ny aizina. Olazaina aminy va raha miteny aho, moa misy olona maniry ho levina tokoa va? Tsy hita ankehitriny ny mazava izay mamirapiratra any amin'ny rahona, nefa raha mandalo ny rivotra dia mampisava azy ihany izany. Avany avaratra no iavian'ny mazava mitarem-bolamena
ao amin'Andriamanitra ny voninahitra matahotra. Ny tsotoa tsy misy mahita azy isika, izay lehibe amin'ny hery sy ny fitsarana mba amin'ny fahamarinana tanteraka dia tsy mba mampahory, koa izany no atahoran'ny olona azy, tsy mety mijery izay manao azy ho endry izy. radio antso ny filazantsara.
ny tenin'Andriamanitra sy ny famakafakana azy. Ny teny izay ho fakafakaisika io dia hitantsika eo amin'ny Romanina 9 ka ho raisina amin'ny 1 ka hatramin'ny 12 ho vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ary amin'izany dia tsy misy fanameloana ho an'izay ao amin'ny Kristy Jesosy, fa ao amin'ny Kristy Jesosy ny lalan'ny fanainaina no nanafakahy tamin'ny lalan'ny fahotana sy ny fahafatesana. Fa izay tsy hain'ny lalàna satria ny nofo no nahalemy azy dia vitan'Andriamanitra tamin'izy naniraka ny zanany naka ny endriky ny nofo ota sy ny amin'ny ota ka nanameloka ny ota tao amin'ny nofo mba ahatanteraka ny fahamarinana ilain'ny lalàna amintsika izay tsy mandeha araka ny nofo fa araka ny fanahy. Fa izay araka ny nofo dia mihevitra izay zavatry ny nofo, fa izay araka ny fanahy kosa mihevitra izay zavatry ny fanahy. Fa ny hevitry ny nofo dia fahafatesana, fa ny hevitry ny fanahy kosa fiainana sy fiadanana, satria fandrafiana an'Andriamanitra ny hevitry ny nofo, fa tsy manaiky ny lalàn'Andriamanitra izy, sady tsy hainy akory izany. Ary izay ao amin'ny nofo dia tsy mahay manao ny sitrapon'Andriamanitra, fa ianareo tsy ao amin'ny nofo fa ao amin'ny fanahy, raha ny fanan'Andriamanitra no mitoetra ao anatinareo. Fa raha misy kosa tsy manana ny fanahin'i Kristy dia tsy azy izy, fa raha Kristy no mitoetra ao anatinareo, na dia maty ihany aza ny tena noho ny ota, dia fiainana kosa ny fanahy noho ny fahamarinana. Ary raha fanahiny izay nanangana an'i Jesosy tamin'ny maty no mitoetra ao anatinareo, dia manana izay manangana ny Kristy Jesosy tamin'ny maty no hamelona ny tenanareo mety maty amin'ny fanahy izay mitoetra anatinareo. Fa ianareo tsy ao amin'ny nofo fa ao amin'ny fanahy raha ny fanahin'Andriamanitra no mitoetra ao anatinareo. Izany teny izany no iarabana ianao tratry ny Pentekosta. Dia lasa tokoa Jesosy mpampianatra, niakatra izy ary naniraka amin'ny fanahy masina ho amin'izay sakaizany tokoa. Mampitandra nefa Paoly mba tsy hamonoana amin'ny fanahy, dia hoy koa Jesosy hoe anao asa lehibe kokoa noho ny nataony asa izay mino azy, satria izy lasany amin'ny ray. Azo adika koa izany hoe aleo teny ianao mino azy saingy tarihin'ny fanahy masina. Ny fanahy masina no mampatsiaro anao fa Jesosy Kristy dia tsy omba nanonitra ny lalàna fa nanatanteraka ny lalàna, nefa izy dia tsy menatra ny nanohitra ny fomba mpahazarana fanaon'ny Jiosy izay tsy mifanaraka tamin'ny sitrapon'ny rainy.
sady mpitandrana ny entin-drazana jesosy no tia fanavaozana arak'izay tarehan'ny fanahiny azy sady mpakatolalana izy no tia fanafahana amin'ny fotoana ilan'ny ray izany izy ilay saina metra tanana tamin'ny zazakely na dia toa tsy fanaon'ny jiosy loatra azy izany ho anao izay nofidiany jesosy ny fanahy no mampianatra anao hijery azy tompon'ny finoanao sady mpanefa azy dia izy izay matetika angamba tsy fantatrao fa ekenao ho tomponao tandremo ny fampianaranao mba haneo marina azy tandremo ny teny ataonao mba hay teny ianao rehefa tokony teny ary hay angina kosa rehefa tokony angina tahaka azy tandremo ny ondry asain'ny tandremanao kanefa aza tositosika koa ny osy asain'ny tiavinao andramo ny zavatra rehetra asainy andramanao kanefa fiazo tsara dia aza telona mivaikany tahaka ny fary tandremo tsy mahatsiary manetry tena rehefa ampiakain'ny fanahy ny eloka vitanao ianao ataovy aminy hoe tompo mamelahy ary aza menatra ny areniny rehefa lavo fa miverena aminy dia avereno indray ary farany dia tsaroviny mametoky azy mandrakariva hoe matoky anao aho fa izany hony no andrasany aminao amen Tubu azukuni tenina teni sua maafali teni aviamina ematuki amutubu azukuni tenina teni sua maafali
inona ny soa azony miasa amin'izay isasarany efa hitako ny asa mampahory izay nomen'andriamanitra ny zanak'olombelona isasarany ny zavatra rehetra samy nataony homendrika amin'ny fotoany avy ary ny mandrakizay dia efa nataony tao am-pony kanefa tsy hitan'ny olona ny asan'andriamanitra hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany fantatro fa tsy misy tsara amin'ny olombelona fa tsy ny mifaly sy ny manao ny tsara raha mbola velona koa izy ary koa raha mihinana sy misotro ary finaritra amin'ny fisasarany rehetra ny olombelona dia fanomezan'andriamanitra izany fantatro fa izay rehetra ataon'andriamanitra dia aritra mandrakizay tsy azo ampina ary tsy azo analany izany ka dia ataon'andriamanitra mahatahotra eo mason'ny olona samotsarian'andriamanitra na ny marina na ny meloka fa any dia samy manana ny andro ny avy ny zavatra rehetra sy ny asa rehetra Oh
ny latsahan'ny fanahymasina igista piray tanàna tamin'ny mbola kely Zolo Siso mpiara milalao ary tsy mifakafoy fa tena mpinamana tokoa rehefa lehibe anefa dia tafasaraka satria samy nanambady ary dia lasa samy nanana ny fiainana Izoly nijanona tao Antananarivo ihany fa Iso kosa lasa tany Morotsiraka niresaka tamin'ny vady ny Izoly indray andro fa ono arandry maninona moa isika raha mba mandeha maka-rivotra ny amoron-dranomasina kely fa tena ohatrany efa ela be mihitsy sika izay tsy niala teto Antananarivo fa ohatrany hoe sahirana misy atao foana marina mihitsy ny ianao ka tena zany mihitsy efa mba tonga atao an'eritreritro ihany koa any zany indraindray fa araka ny olazainao hoe sahirana dia mangatakandro foana e tena efa ela mihitsy zay tsy mba nandehandeha tsika fa dia andao tokoa isika mba isinda kely sady fotoam-pialasasatra koa anie zao e dia aiza nefa ny ale asa rehefa mety angamba raha tsy dia lavitra loatra fa ny lasansy koa anie ty fa dia miakatra mihitsy ny vidiny dia mbola miampy ny hotely atoriana fa lazaiko zavatra ianao inona kay lay mpiara-miasa amiko a zao vao tonga avy any Mazanga ary dia nitantara izy fa nisontrotra be hono ny hotely tao amin'ilay hotely fandehanany ihany hono izy ny nandeha ary efa tralina ny farafahabetsany kanefa tamin'izy nandeha teo dia enin'alina ny nalohany ho an'ny matorin-dray alina ohatra ray marina tena niakatra be tokoa izany ka ampiany ny volanjareo misy elanelany be mihitsy anie zany ka angatsy raha rano nahazo azy voaterinody aloha hony no afoezina hony no fotoana nyjanonanjareo tany fa tsy lasa mihitsy na isika koa zany raha ohatr'izany tsy afaka hijanona ela mihitsy na iza no ale dia efa tena ohatrany efa lafo loatra daholo tokoa izany sady mbola misy sakafo koa anie tsy maintsy eritreretiny ka izany indrindra no lazaiko taminao hoe tsy tokony ho lavitra be ny ale i Morondava sy Vatomandry zao no akaiky indrindra misy ranomasina raha izao aloha dia Vatomandry ny tiako mbola tsy dia lafo loatra angamba ny fiainana any sady mba milamindamina tsy dia be tabataba loatra fa ny any Morondava ve tsy efa be olona be zao amin'ny fandrosoan'ny fizahantany any efa be dia be ery ny dokam-barotra etsy sy eroa ataon'ny agence de voyage ity ka momba ny Morondava ka asa tsy tena be loatra ve ny olona any ohatra ny tena mara tokoa aloha ny ianao ka raha ovintsika no andeha any Vatomandry ary rapitso ka roviana indray inona moa no andrasana eo sa mbola misy tsy mahafaka anao zao aleo tokoa velezina ny vidy eny mafana fa sao tsy lasa eo ndraiky noho ny apitso dia lasa nakany Vatomandry izy mivady tena moron-dranomasina dia niteny tamin'ny Randry izy olo hoe fa tena ohatrany sola iry ny voaka avy ao anaty ranomasina ry so isako ty lazainao sola inamako mpiara-monina teny an-tanàna fahiny aleo mihitsy aloha andeha hitsena azy so andrekiaky tena andry mihitsy manahoana ry Zolo marina tena tsy napoiziko mihitsy manahoana kia firidona reto izay tsy nifankahitantsika izay asa retsy fa nipetrahako teto Vatomandry fotsiny zao ny efa 10 taona fa tadidindry moa re tsy igista lay nipetraka teo akaiky ny tranonareo aiza kosa igista ve dia tsy ho tadidiko na dia niditra ny any aza tena naditra tokoa aloha izy anika tsy mba niarany lalao tamintsika izy no niditrany be mihitsy sika raha vao hitan'ireo ray aman-drenitsika ny lalao miaraka aminy ka tsy homentsiny kosa anie ny ray aman-drenitsika fa izy sady mandanga no mangalatra dia mbola mpisetrasetra ihany koa ambonin'izany rehetra izany tsy adiniko mihitsy lay izy niditra tao an-trano dia very ny vola teny ambony komody dadasineny tsy nahalala hoe nandalo tatao trano izy dia neveriny zareo fa izany nakale vola bedy moa izany rehefa nolazaiko indray hoe tsy za mbola bedy ihany nataony hoe ianao irery no atao trano tsy misy olona atoko ahoana iza no aka ny vola eo dia tadidiko tokoa retsy fa vao maiky indry bedy noho ny laza tamin'izy ireo fa niditra teo gista fa nytiako lazaina andry dia ny hoe niova be anie retsy gisy niova ahoana koa iny ve iova mandra-pahafaty ny faindrity koa mba be resaka
tena niovy lasa olona tsara tsy mahaditry tsony fa tena mipetrapetraka sady olona tsy nononom-bolo eny an-tanàna. Indry tiako zany ve tsy tonga amin'ny fitenin'ny olona hoe nylatsahan'ny fanamasina ary sao de verindry mandainga ary ah fa tena marina ve zany lazaindry zany ny everiko fa mivazivazy any indry tena marina ki zany a izao aza gaga hoe lozandry meme fotsiny ka tena tsy napoiziko mihitsy eny e de inona hoana kiny nampiovazy dray andro izy a tonga tao an-trano fa indrivy ahony de nitantara hoe sendra nisy namany tonga hony avy any Tomasina de mivavaka be io naman'io de ahoana de nijanony elaela teo aminy teo ony izy ka noho ny alahady de nataon'ilay namany hoe andeha hivavaka fa andeha vela de nandeha vegista tena azoko antoka fa tsy nandeha izy zay tsy nandeha hony izy tamin'ny voalohany fa izao nolazain'ilay namany hoe tsy zatra alesy fa mandeha any lahy efa ela be alesy zay tsy niditra am-piangonana de nataon'ilay namany hony izy hoe de inona nefa zao ny ataon'ny lahy eo raha hijanony elahy fantatro elahy fa tsy misy atao akory fa andao lesy hiaraka fa fotoana kely no mba hiarahantsika sy elahy de hisaraka indray a de nandeha tokoa vegista tsy naledika ilay namany hony izy hoa de lasa nandeha ihany fa atao am-piangonana hony izy de latsaka ny ranomasina zany ve aky igista ve no mba mitoma ie izao no lazainy hoe nitanysain'le pastera daholo ny zavatra rehetra tsy nentina ataony ary de ohatrany hoe izy mihitsy ny resahan'le pastera ary de voatsindrona tao am-poko ony izy ka nareny fahoriany ny aretan'i Jesosy Kristy teo amin'ny azo fijaliana mba ho hamonjena azy de inona no nitranga no ny tonga tany an-trano izy tamin'ny teny an-dalana aloha no tamin'ody de tsy nifampiresaka izy roa lahy fa samy nanginy fa noho ny tonga tany an-trano ony de niteny tamin'le namany gista hoe tsy fantatro lesy zay nahazo aho fa efa ela be ah tamin'ny fonikely ah no niaraka niangona farany tamin'ny mamanay de izao androany niaraka tamin'ny lahazao indray vao niditra am-piangonana fa mbola tsy nanao ohatr' zany hatramin'izay niainako a izao ah vao mahatsapa tena fa tena ratsy tokoa ny zavatra rehetra nataoko ary tena mahamenatra sy anenenako mihitsy amin'izay koto tia fahoriana nentin'i Jesosy teo amin'ny azo fijaliana mba hamonjena ahy nefa izy tsy nanota tena tsy takatry ny saiko lesy hoe misy manana fitiavana lehibe ohatr'izany a tena miratra ny masoko lesy ary dia hoy hon'ilay namany hoe misaotra an'Andriamanitra tamin'ny nankanesako taty amin'lahy fa izy mihitsy no nanasa ny elahy ho any am-piangonana androany fa tsy za dia tena nylatsahan'ny fanamasina aky gista raha izany a ary de izany no mampiova azy koa inona indray zao mbola nianiany ohatry ny inona ary teo nefa tena tsy napoiziko mihitsy iny ka izay mihitsy ny tiako tenenina andrio hoe tena niovy dista fa tsy nisy intsony ilay toetra ny gista taloha fantatrindry ireny fa gista vaovao no any zao gaga indry raha mahita azy ry mpianao ajaina tena fitenintsika matetika tokoa no hoe nilatsahan'ny fanamasina ny olona iray rehefa hitantsika efa niova ka lasa ny atsara ny fitondrantenany na ny fietsiny tokony tsy ho adinitsika mihitsy fa ny nilatsahan'ny fanamasina voalohany anie dia ireo apôstôly ary dia 50 andro tao aorianany nitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty zany tamin'izay ihany koa no nahaterahan'ny fiangonana ny Pentekosta dia fanamariana izany ary dia nitanterahan'i Jesosy Kristy ny fanomezany toky nataony tamin'ny mpianatra tamin'ny androny niakarany hoe fa azo hery ianareo amin'ny latsahan'ny fanamasina aminareo ary ho vavolombeloko any Jerosalema sy eran'ny Jodisy Samaria ary hatramin'ny faran'ny tany dia nahazo hery tokoa izy ireo ary ilay izy tsy sahiny seho masoandro teo fa niafinafiny iny dia lasa nanana hery ka lasa nivoaka tsy ampiambahambana ary nitory tamin'ny fitenin'ireo olona maro samihafa izay tafavory tamin'izany fotoana izany ho anao izay mieno amin'izao fotoana izao enganie ka ho tahaka ny gista ianao ka ny fanamasina ho eo aminao mandrakariva anovanao ary ahatonga anao olom-baovao amin'ny Kristy Jesosy
ampiaikanao izany fanimasina zany ary araka ny voasoratra ao amin'ny jauna toko fa voalohany andininy fahavalo ary ampianatra anao araka ny voalaza ao amin'ny jauna toko fa 7 andininy fa 4 dia ho tanteraka ny teny ao amin'ny Efesianina toko fa 5 andininy fahavalo manao hoe fa maiziny areo fahiny fa efa mazava ao amin'ny tompo kosa ankehitriny. Ry mpiaino ajaina, ho tahaka andreo apôstôly nandray ny fanahy masina ny ianao ka ahazo hery ary izany hery zany hiasa ao aminao mba ahazonao aim-baovao ka ahatonga anao andeha tsy ampiambahambana hitory ny filazantsara satria nahazo maimaim-poana ianao dia tokony hizara maimaim-poana ihany koa mahereza sy matanjah fa momba anao ny tompo. Katawan fanjakan'Andriamanitra tsy ny fahamarinany anampoana ny zava-derehetra. 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 Sarotra ny fiainana ve no tonde mitandrondry Dieu-Satianao tebiteby isanandro no azo mizao fiainan'izao. Aza fatambarany aty an-tany nofinofina hoe izany korotandava etsero ilankarary fo. Nefa aza de mbola mitarana fidiny sazondao an-tenana na Jesosy kity tsy mamelana ho kambo tety. Fakatao alony fanjakany any an-danitra tsy ny fahamarinany anampoana ny zava-derehetra. Katao alony fanjakany any an-danitra tsy ny fahamarinany anampoana ny zava-derehetra. Azano fa miavetsakako re mivarilavo sy manao adalana mitombo isa miamaro isanandro ireo mpangalatra sy tsy tandalana. Miamanjakako ny fitiavantena fisolokina fetsifetsena ny lolompo sy mety mito tsy tolazay nitsony. Efa aza de mbola hitarana fidiny sazonao an-tenana na Jesosy kity tsy mamelana ho kambo tety. Fakatao alony fanjakany any an-danitra tsy ny fahamarinany anampoana ny zava-derehetra. Katao alony fanjakany any an-danitra tsy ny fahamarinany anampoana ny zava-derehetra. Katao alony fanjakany any an-danitra sy ny fahamarinany anampoana ny zava-derehetra. Katao alony fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany anampoana ny zava-derehetra.
finoko. Ny finoko dia ilay hery miasa ato anatiko, iandrandrako fandraisena amin'ireo ady mafiko. Na tonga aza ny ora sarotra dia afaka hanantena fa mbola misy vahaolana sy famonjena. Ny finoko dia ilay zoto mitaiza sy mitarika mba hiadiako ny ady tsara anatrarako ny marika. Manantena avitrika, mandrisika hivoatra fa tsy mijampotsiny amin'ny hoe tsy afa manoatra. Ny finoko dia ilay aina miteram-pifaliana, sanatria izany hoe resina lahelo sy ankiviana. Ny finoko no fanohitra arena tsy adakaloko, ka ninonina miseho velokira injaomokalo. Ny finoko dia manafaka fa tsy mamatotra ahy, mampandroso ny ara-tsaina, ny ara-nofo sy fanahy, mampivelatra ny fanahiko fiainako eo anivon'ny tontolo fa tsy manidy ny fisainako ho voageja sy vontolo. Ny finoko dia manainga mba hanilika ny ratsy ka tsy hoe hiforotra aho hilefitra hiafy. Manoloana fahalovana, tsirariny sy famoretana, ny fanoherako ireny tsy midika ho tsy faharetana. Ny finoana dia tsy hoe avelaon'ny tany ka miandry fotsiny aho ny fodiana any an-danitrany, fa ezahako ny andraikitra anambarako ny famonjena, fa raha tsy izany ny finoko dia endrika fitiavan-tena.
ny afatra ho anao. Anaka, aza manadino ny lalako fa aoka ny fonao hitandrina ny didiko. Fa andro maro sy taona ela iainana ary fiadanana no anampiny ho anao. Aoka tsy andao anao ny famindrapo sy ny fahamarinana. Afezo ambozinao izany ary soraty eo amin'ny fonao tahaka ny amin'ny vato fisaka, ka dia ahazo fity sy fahalalana tsara eo anatrehan'Andriamanitra sy ny olona ianao. Matoky an'i Jehovah amin'ny fonao rehetra, fa aza miankina amin'ny fahalalanao, maneke azy amin'ny aleanao rehetra, fa izy andamina ny lalanao. Aza manao anao endry, matahora an'i Jehovah, ka mifadiny ratsy, dia ho famelomelomana ny nofinao izany sy ho fanamandona ny taolanao. Hoy ny tompo, anome sainanao sy ampianatra anao zay lalaka lehanao, hitsinjo anao ny masoko ka anolo-tsainanao aho. Izao ny vavahady ary izao no hidiran'ny olona dia ho vonjena izy. Amen. Maso andonaio ni aizini fu lasatuku fatunga ti anatina iza mazava leibe eni Gesù zuki befiti suleibe luneti nautati Tukacanu kamenajeri kaudisila ni fumba haitandanganu zaiti basichaka eni Jesu Suzuki befiti sulei benu neti nautati aveza dananayo ekenatuku ni elina ni sabachini firenena hata fangadiza eni Jesu Suzuki befiti sulei benu neti nautati aveza Satana nuni fitiavana Ride sotubutianayo misamchana zahaiza vaheni gani asuavana iza tutuluiza Suzuki befiti sulei benu neti nautati aveza mai sauchana nuni fitiavana. Dia mifarana eto indray ry mpiaino ajaina ny fandaharantsika androany. Misaotra sy mankasitraka hatrany ny fanarahanao izao fandaharana izao, ary manome fotoana anao indray amin'ny manaraka izay eto amin'ny radio antso ny filazantsara ho ambanin'ny fitahin'ny tompo mandraikarivany ianao izay mpieno izao fandaharana izao. Nanantotosa Rakoto Jacqueline niarina n'olona taminy Maolona Velomanana sy Paulette Ravelomanana. Veloma toko.